Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asa amin'ny fofeno firaviravona no iaonakindray amintsika menakavy mpanaraka ny fandaharana amin'ity fotoana ny mahafinaritra ity na ianao ato tokantrano ato na itsika te-pitan-dranomasina na te anaty fiarakodia na izanaiza rano ny fandaharana dia miarabanao manona ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika menakavy tompoko ny zavatra zay ampianarina eto moa ry havana dia tsy inona akory fa fampatsahivana ihany ireo zay efa notorihina teto nandritry ny taona maro fanamafisana ireny afatr'Andriamanitra tenin'Andriamanitra efa reatsika ombenombeno reny dia ho amafisina amintsika ny tenin'Andriamanitra androany zay efa reatsika mengavy anao anana fahalinana satria ny zavatra zay tena ampianariko eto androany de tena très important eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tontolo ara-panahinao ampianatra androany mahakasika ny hoe ny tena olom-boa vonjo marina de mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay zay no loha hevitra ngezabe zay ho ampianariko amintsika eto hoe ny tena olom-boa vonjo marina de ampifamatoran'Andriamanitra amin'ny mandrakizay daholo ivavakitsika misaotra indrindra tompony ny fahasoavanao sy ny fitahinao tonga amin'ny fotoana lehibe sy mahafinaritra eto indray zay hitondra fanazavazavana ny teninao sy ny fampianarana avy aminao raiky eo miangavy anao ampianaro izay aza velanao kilalao izay aza velanao tandrametaka kisangisangy ny fanomponanao izay aza velanao kitotoa ny fanomponanao izay dada malala sokafy ny vava amin'ny mpanomponao ataovy karazana micro fotsiny eto mitsangana eto tahaka ny fil fa ny tena marina ianao ny tena mpianatra sy anoro lalana anay ary teny aminay aza vela iteny zavatra zay tsy avy aminao aza vela moroporona zavatra zay tsy avy aminao aoka zay tena teny avy aminao no apetraka eto am-bavako misy saotra tompo amen eny ary havana malala amaky tenin'Andriamanitra iray tsika ato amin'ny Matthieu toko fahina amby folo andininy fadimy amby roapolo no vakiko andininy fefatra amby roapolo ho isy amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona tahanaraka aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka fa na iza no amonjy ny ainy dia avery azy ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia azo izany fa inona moa ny soa azony olona raha mahazo izao tontolo izao azy kanefa very ny ainy ary inona nomen'ny olona hotakalo ny ainy fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia amaly ny olona rehetra araka ny nataony Romanina toko fahenina dia ovakitsika eo amin'ny andininy fatelo amby roapolo
manao hoe fafahafatesana no tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Fafahafatesana no tambiny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary amarana ko azy eo amin'ny toko 7 Romanina toko 7 Romanina toko 7 faty dite Romanina toko 7 ary andininy fa 9 manao hoe mba hanehoana ny fahamarinana ankehitriny mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an Jesosy. Ireo andinitsoratra masina vitsivitsy ireo ry havana no tiako ifampizarana amintsika androany. Tenin'Andriamanitra izay mahakasika indrindra ny atao hoe fiainana mandrakizay. Araky ny nambarako teo fa Andriamanitra dia mampifamatotra antsika, mampifamatotra ny fiainantsika amin'ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 7 andininy fa 9 rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika Jaona toko 7 andininy fa 9 ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no menony zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra raha vao miresaka ao anaty baiboly eo ry havana dia miresaka ny atao hoe fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Romanina toko 9 andininy fa 12 dia izao ny vaky ny teny fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatra reo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay ny farany. Raha vao miresaka ao amin'Andriamanitra isika dia miresaka fiainana mandrakizay. Takizao manko ny zavatra nitranga. Ny olombelona no zavaboary anisan'ny tena tian'Andriamanitra indrindra. Zavaboary anisan'ny miavaka indrindra. Rehefa namorona ny zavatra rehetrarehetra Andriamanitra, namorona ny zavatra rehetrarehetra dia niteny fotsiny izy hoe misy hazandrano dia nisy hazandrano, misy mazava dia nisy mazava, misy tendrombohitra dia nisy tendrombohitra, misy ranomasina dia nisy ranomasina. Na ny biby rehetra aza dia niteny Andriamanitra dia nisy ny biby rehetra ary ny biby rehetrarehetra. Fa ny olombelona kosa dia tsy mbo notenenan'Andriamanitra hoe misy olombelona dia nisy olombelona, tsy zay. Fa ny olombelona araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra dia no volavolain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tany, tamin'ny alalan'ny vovotany ny olombelona, tamin'ny alalan'ny vovotany. Ary rehefa ny volavolaina tamin'ny alalan'ny vovotany ny olombelona dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nahazo endrika olombelona izy dia nasian'Andriamanitra fofinaina teo am-bavorony, nasiana fofinaina dia lasa velona ny olombelona, lasa velona. Ary dia notsofin'Andriamanitra rano manao hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra, manjaka amin'ny zavaboary rehetra ary miteraka mameno ny tany anareo olombelona ireo. Rehefa noforonona ny olombelona dia noforonona tsy ho faty mandrakizay, zay no namoronana azy, tsy ho faty mandrakizay. Fa saingy rehefa nanota ny olombelona dia nanomboka niditra ny fahafatesana. Ny tiako atongavana dia izao, olona miavaka ny olombelona, miavaka ny olombelona, tsy mitovy amin'ny zavaboary rehetra ny olombelona. Na ny nanamboarana antsika ary niavaka, ny fomba nanamboarana Andriamanitra antsika niavaka, tsy mitovy amin'ny zavaboary rehetra. Noforonona tamin'ny vovotany dia mbola nasiana fofinaina, fa tsy hoe nitenenina fotsiny hoe misy olombelona dia nisy. Tena navahan'Andriamanitra, ary raha misy zavaboary tena sarobidy,
tena sarobidy amin'Andriamanitra dia zasy ianao io sarobidy amin'Andriamanitra ianao misy valeurany amin'ny Andriamanitra ianao ny olona mety manambany ianao ny olona mety manao tsinotsinona anao ny olona mety mijery mibika manendrika dia ozy ny olona hoe ianao tsisy dikany ny olona mety mijery valeur anao dia ozy ny olona ianao tsisy valeurany fa tsy zay ny fijerin'Andriamanitra anao ianao misy lanjany ianao misy valeurany ianao misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia misy lanjany ianao raha lasaina bavy malala misy lanjany ianao eo anatrehan'Andriamanitra ny olombelona no zava-boary miavaka indrindra ary araka ny teniko taminao teo ny omby dia noforonona ho faty ny ondry noforonona ho faty ny akoho ny kisoa ny zava-boary rehetrarehetra noforonona misy farany fa ny olombelona dia tsy mba noforonona ho faty zany fa noforonona ho velona mandrakizay ny olombelona fa saingy ny nampalahelo moa raha vao nanota i Adama sy Eva dia niditra amin'izay ny fanany fahafatesana itsika izany tantara zany fa tamin'ny andro ny nanany Adama sy Eva le voankazo nandrarana dia nitsofoka ny fanany fahafatesana dia nanomboka maty ny olombelona raha maty nefa ny olombelona dia izao no nafinaritra ny rahan Jesosy indray ny rahan'Andriamanitra indray Jesosy Kristy tompo ny rahana indray Jesosy Kristy tompo mba hitondra fahavelomana ka dia miverimberina ao anatin'ny baiboly ny hoe toy izao no mpiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomena ny Jesosy Kristy zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay zay rehetra mino an' Jesosy dia hitsangana indray andro any hanana ny fiainana mandrakizay miverimberina ao anatin'ny baiboly ny hoe fitsanganan'ny tena maty ary tsika kristiana dia mino an'izany fa isa amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty zany miverimberina reantsika ny romanalina ireny karazana tenin'Andriamanitra zay milaza manao sambatra ny maty dia zay maty eo amin'ny tompo enina tamin'izao fanafa hitsaratra amin'izay sasarany fa ny asany manaraka azy hitatsika an'izany zany mbola hitsangana ny olona indray andro any ho any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay ary ity baiboly ity eto amin'ny romanina toko fahenina dia manamafy an'izany romanina toko fahenina andininy faharoa amby roapolo manao hoe fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay ny farany fiainana mandrakizay ny farany eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo tozy izy fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika miverimberina atao amin'ny testamenta vaovao ry havana ny fiainana mandrakizay miverimberina ny atao hoe fiainana mandrakizay ary ozy izy le eo amin'ny Matthieu toko fahenina amby folo andininy fahenina amby roapolo vakitsika teo hoe inona moa soa azon'ny olona na ho azony ary izao tontolo izao nefa tsy ho azo ny fiainana mandrakizay ho very any amin'ny elo izy inona ny soa azon'ny olona na ho azony ary izao rehetra izao kanefa ho very ny ainina ny fanahany tsy ho azony le mandrakizay ry mpino malala eno zo fampianarana ho zaraiko amintsika eto zao itsika dia nampifamatoran'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay nampifamatoran'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra itsika olombelona ho amin'ny fiainana mandrakizay ka rehefa nampifamatoran'Andriamanitra itsika ho amin'ny mandrakizay dia ny ao am-pon'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra dia miampiditra atsika ny amin'ny mandrakizay any amin'ny fiainana mandrakizay zany ny tanjon'Andriamanitra ka na inona fomba ry havana ninona fomba afahanao mitsofoka any dia ampidirin'Andriamanitra any ianao ary dia misy fomba marobe ataon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra atonga atsika hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ohatra amin'izany voalohany ohatra hoe ny aretina misy fotoana ianao ataon'Andriamanitra marary tsabony ianao tany amin'ny hôpitaly tsy sitrana tsabona tany amin'ny fanompoantsampy tsy sitrana nentina karazana professeur tsy sitrana miamomby any ny aretim-ba voninao miamarary any eo amin'ny ray anao miamivadika cancer ny aretina mahazo anao ny tena marina amin'ny aretina io raha lasena bavy io ny atao hoe tady mazaka an'Andriamanitra ko fiaingeza be tady mazaka isy toman'Andriamanitra anao mba handovanao fiainana mandrakizay tady mazaka eo aretina io rehefa ny alana nenina tany amin'ny hôpitaly tsy sitrana ny tetezana karazam-pitsabona tsy sitrana nentina tetsitero tsy sitrana za tena teny tokana nomeko anao ao amin'ny Jesosy ny manafaka an'io Jesosy io antson'Andriamanitra ho anao io no tady mazaka isy toman'Andriamanitra anao mba hamonjena anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay
izay ange de tak zany tamin'ny 1983 ny alana ny enina mipapako fanarary mafy tsy sitrany nentina tamin'ny dokotera tsy sitrany nentina hôpitaly tsy sitrany nentina tany amin'ny professeur dozy ny professeur afaka telo volana io maty fa meo azy hanina hoanina nampiasaina ny dadarabe ary za zao mpitanika tambavy mpitanika an'ireny fanafody avy any amin'ny dadarabe reny mpitanika an'ireny isakalina isakariva omeko amin'ny papako anasitrana azy fa tsy sitrana zavatra anankiray ihany nasitrana amin'ny papako izy nanolo tena ho an'i Jesosy izy nivavaka izy nanolo tena ary raha vao nanomboka nivavaka sy nanapa-kevitra anolo tena ho an'i Jesosy teny eo tonga de sitrana amatona ny marina rary fa teny eo tonga de sitrana ary ino no nitarika anay hatramin'ny androany 7 taona lasa hatramin'ny androany nanolo tena ho an'i Jesosy mitory filazantsara latsa-pivavaka ary izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay ampiasain'Andriamanitra ny aretiny tsy hoe anasitana anao fotsiny tsy hoe sitaniny anao fa satria marary anao de mijaly tsy hoe sitaniny anao satria misy zavatra mandeha kibonao de mampalahelo anao tsy mahita tory anao amin'ny alaka mampalahelo an'Andriamanitra tsy hoe manasitrana anao Andriamanitra satria anao mampalahelo tsy hoe anao mampalahelo fa ny mahatonga an'Andriamanitra manasitrana anao de te hisitrina anao izy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay tian'Andriamanitra ho ampifamatoriny anao ho amin'ny famonjena amin'ny fiainana mandrakizay mila takatsika zany izany angery havana ny mahatonga an'le hoe enonareo tsara ny fanazavako ivavahana ijerenareo misy olona marary mitovy marary mitovy manatona an' Jesosy samy mitovy zao ny areti-kibo samy areti-mbavony zao samy areti-po zao manatona an' Jesosy mitovy zao mihitsy sy ny aretina izy miravavy samy mitovy ny ray sitrana ny ray tsy sitrana mametra-panontaniantsika hoe maninona pastera ny tsy sitrana mihitsy nefa le ravavy niaraka tamiko mitovy ny aretina izy sitrana maninona ny tsy sitrana tena marina de zao misy zavatra hitan'Andriamanitra ao anatinao ao indray ianao tsy mieritreritra akory ny anompo an'Andriamanitra mety ianao tsy mieritreritra akory manana tanjona hoe za nolo tena ho an'ny tompo ary tena nolotra ny fiainako mandrakizay ho azy indray ianao tsy manana zany tanjony zany ka rehefa tsy ao anatinao zany tanjony zany de tsy sitrana ianao de ozy ianao maninona ary le ravaviko no sitrana ka le ravavinao ny toe-ponareo samy hafa le ravavinao hitan'Andriamanitra hoe ty vehivavy ity tena mangetaeta ivavaka tena manolo tena ho ty vehivavy ty tena ho any an-danitra ty tena ho any amin'ny mandrakizay de sy tan'Andriamanitra ny aretiny fa ianao manana heritreritra hoe za raha vao sitrana eo de tsy hivavaka tsony za raha vao sitrana eo de andeha hiverina amin'ny adalako za raha vao sitrana eo de hiverina ho amin'ny fiainako teo aloha de zany ny mahatonga anao tsy sitrana satria hitan'Andriamanitra ny toe-ponao ny momba atsika riavana de tsy hoe mivavaka isika sitranina isika satria mampalahelo tsy hoe manasitrana atsika Andriamanitra satria mijaly ny zanakao tsy hoe manasitrana anao Andriamanitra satria mafy loatra ny aretinao ka mididididy amin'ny aretiny ianao tsy zany ny antony anasitrana an'Andriamanitra anao fa ny antony anasitrana an'Andriamanitra anao de zao tian'Andriamanitra ifamatotra amin'ny mandrakizay ianao ka rehefa hitan'ny tompo ny toe-ponao hoe io ianao fa tena manolo tena io ianao fa tena mivavaka io ianao fa tena tapa-kevitra hoe tsy ala aminao tsony a Jesosy anompo anao anao fatinao velona anaraka anao anao fatina velona eo am'izay fotoana zay Andriamanitra manasitrana anao am'izay fotoana zay Andriamanitra manasitrana anao fa tsy maintsy eo am-ponao aloha ny hoe teo vovonjy amonjy ny fanahako amonjy ny fiainako anolo tena ho an'i Jesosy hiala amin'ny fahotako rehetra hiala amin'ny adalako isaraka amin'ny devoly tsy maintsy hitan'Andriamanitra ao am-ponao zany melohany anasitrana an'Andriamanitra anao melohany anasitrana an'Andriamanitra anao asa razanao zany fampianarana zany be da be karazan'olona manko mieritreritra hoe mitady fanasitranana fotsiny fa tsy mitady ny fiainana mandrakizay ny mahamaky an'Andriamanitra amiko sy aminao de tsy ianao ho sitrana tsy ianao anakarena tsy mahamaky an'Andriamanitra ianao manakarena tsy mahamaky an'Andriamanitra ianao manana baka na lasa ny andafy fa misy tanjon'Andriamanitra aminao io misy tanjona de le tanjona tsy ianao anana baka fotsiny tsy ianao lasa ny andafy tsy ianao anangana orinasa fa ianao mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay izany ry havana no antony mahatonga ny hoe
misy karazan'olona tena hoe tsy vahan'Andriamanitra mihitsy ny olany, tsy vahan'Andriamanitra mihitsy ny olana, satria hitan'Andriamanitra ny toe-pony olo io hoe ity olo ity raha vao manan-karena eo dia miverina misotro labera, ity olo ity raha vao manan-karena eo dia manadino an'Andriamanitra, ity olo ity raha vao manan-karena eo dia nomboka mampirafitsy, ity olo ity raha vao tahian'Andriamanitra eo ka mahazo valim-bavaka, ka mahazo trano, ka mahazo asa tsara izy avy amin'ny valim-bavaka dia anariny vadiny. Dia raha vao hitan'Andriamanitra zay hoe ny volany atonga anao vereny amin'ny afo be, ny asany mahatonga anao hisaraka amin'Andriamanitra, ny arena, ny fanananasa, ny baka, ny any andafy, ny mahatonga anao hiala amin'Andriamanitra ka ho vereny amin'ny elo, dia tsy omen'Andriamanitra anao ny arena, tsy omen'Andriamanitra anao valim-bavaka, tsy omen'Andriamanitra anao ny fitahiana, satria misy zavatra tazan'Andriamanitra ao anatinao ao. Satria ny an'Andriamanitra rehefa mitahanao izy hoa mbola verikany, tsy hoe mampalahelo anao fa tsy mianatra ny zanakao, tsy niditra an-dakilasy ny zanakao, dia ozy ny tompo manao he mampalahelo ny zanak' ity vololona kely ity, zanak' Hortense kely fa tsy nianatra ny zanany fa zanaky ny olona rehetra nefa mianatra daholo ka omeko ekolazy izy dia omeko droit izy fa ny an'Andriamanitra tsy zany, tsy hoe mampalahelo anao dia mamaly vavaka anao izy, tsy hoe mijaly ny zanakao fa tsy mianatra dia manome ekolazy anao izy, non non non, tsy zany an'Andriamanitra, fa misy zavatra jeren'Andriamanitra ao. Ianao ve vonina ho any an-danitra, ianao ve vonina an'olo tena ho an'ny tompo, Andriamanitra matoa manome valim-bavaka anao dia misy zavatra hitan'Andriamanitra zao anatin'ny toeponao, ary ny toepo voalohany dia mbola veriko aminao tsy hoe sahirana ianao dia manampy anao ny tompo, tsy ny fahasahirananao fa hitan'Andriamanitra ny hoe raha ohatra ka ny vola, million, milliard no atongavanao any an-danitra dia omen'Andriamanitra anao zany ry paster, omen'Andriamanitra anao zany raha lasena bavy malala, raha tazan'Andriamanitra ao anatin'ny toe-ponao zany. Misy karazan'olona manko tena hitanao hoe na manan-karena izy na mahantra tsy miala amin'i Jesosy izy, ary raha vao tazan'Andriamanitra ao anatin'ny toe-pony hoe nomena 1 million izy tsy taitsy, fa vao mainka mifamatotra tamin'Andriamanitra izy nahazo 1 million, dia ozy ny tompo aleon'ireo meko 5 million, men'Andriamanitra anao ireny 5 million na ny 10 million, dia ozy ny tompo hoe arakaraky namezako 10 million azy vao mainka izy manompo ahy, ary vao mainka izy miazakazaka amin'ny fanomponan'ny tompo, dia ozy ny tompo mioazy indray 100 million, hitan'ny tompo ao anatinao 100 million, men'ny tompo anao 100 million, nampifamatoranao amin'ny asan'Andriamanitra, lasa ianao vao mainka mafana fo, men'Andriamanitra tomobile anao vao mainka nampiasainao tamin'ny asan'ny tompo ny tomobile, men'Andriamanitra moto ianao nampiasainao tamin'ny asan'ny tompo ny moto, men'Andriamanitra voly ianao nampiasainao anisan'ny nataonao ny aran'ny asa tamin'Andriamanitra, fa tsy hoe nahazo 100 million anao dia lasa nyrevirevy any amin'ny bara, nihinana ny labiera, natsono daholo ny havanao rehetra, nanao arrosazy na trano nareo vita ny trano dia nanao arrosazy, dia ny havanao ny boboanao toka tao, nampihinananao masikita, labiera, brochette, revirevy maro isan-karazany, ozy erinao hoe mihinana, dia ozy ny tompo ty olo ty tsy ho any an-danitra, noho izany foanao amin'ny trano, foanao amin'ny asany, foano hiala eo am-pelantanany 200 million, ataovy miala eo ny milliard, fa ity olo ity la ny andro mampirevy olona fotsiny amin'ny adalana, noho izany esory ny fananana eo am-pelantanany. Fa rehefa manomboka hitan'Andriamanitra fa mahatoky ianao, ozy ny teny tompo zay mahatoky amin'ny kely no mpanapaka amin'ny be, hitan'Andriamanitra ianao, nomen'Andriamanitra 200 million, vao mainka ianao ny roso, lasa ianao tena manao zavatra ho an'ny asan'ny tompo, ozy ny tompo hoe mioazy indray ny 1 milliard, men'Andriamanitra anao ny 1 milliard, hitan'ny tompo anao fa tao anatin'ny 1 milliard, mbola nahatoky any tamin'ny zavatra zay natao rehetrarehetra, mpiara miasa amin'ny tompo, mamonjy fanan'olona amin'ny alalany vola am-pelantananao, manosika ny fitoriana filazantsara, miara miasa amin'ny fiangonana amin'ny fitoriana filazantsara, ozy ny tompo mioazy indray ny 10 milliard. Ny olom-bo vonjy marina dia mifamatotra na ampifamatoran'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay. Olom-bo vonjy ny resako eto, tsy miresaka olona miliardera, tsy antikrista reny, mbola zavakafa ny resaka reny amorina kely eo miresaka an'ireny tsika, so dia verina fa hoe ny antikrista koa fitahirin'Andriamanitra, reny omeny devoly milliard reny, devonono ny devoly rapitso, afangan'ny devoly ny fahafatesana,
ny olona tsy mino an'Andriamanitra taona ny taony devoly afa baraky reny rapitso na manana 100 milliards reny androany afa baraky reny rapitso fa zavatra resako eto miresaka amina mpivavaka miresaka amina mpino zay mpanompon'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetrarehetra taon'Andriamanitra ny fiainatsika riavana tsy hoe alefalefan'Andriamanitra fahatany fotsiny fa omen'Andriamanitra anao ny valim-bavaka mba hifamatora anao amin'ny fiainana mandrakizay tsy ndreko tsara veriko omen'Andriamanitra anao ny valim-bavaka hifamatora anao amin'ny fiainana mandrakizay misy karazan'olona mety tsy hiteraka mihitsy mandra-pahafatiny mety tsy hiteraka satria ny anton'izao mety ozy izy Andriamanitra hoe io vao mahazo azy eo de varimbarino amin'ny fanomponan'ny tompo io vao miteraka eo de anomboka anadino a ny zanany ray lasa andriamaniny fa zaho adinony io Jehova noho izany tsy ataoko miteraka eo tanao am'zany ary isy olona tsy hiteraka mandra-pahafatiny raha vo manomboka misy valim-bavaka na fitahina mampisaraka anao amin'Andriamanitra de tsy ho ataon'Andriamanitra aminao zany valim-bavaka zany zay na tonga nanteny teto vo aingana ny toreniny hoe iza ny priorité eo aminao iza ny priorité iza ny larana premier eo amin'ny fiainanao iza ny larana voalohany eo amin'ny fiainanao fa raha mieritserito ny valim-bavaka io ny larana voalohany tsy omen'Andriamanitra anao io satria fantatr'Andriamanitra fa io ny ampisaraka anao amin'Andriamanitra ary ahatonga anao very any amin'ny elo ho very any amin'ny fahaverezana zany mahatonga ny olona isy karazan'olona tsy hiteraka mandrakizay misy zavatra tokony olama isy karazan'olona tsy ahazo tomobile mandra-pahafatiny tsy mahazo trano mandra-pahafatiny satria hitan'Andriamanitra aloha tao anatin'ny toepona hoe vao mahazo tomobile ho ianao de hitan'Andriamanitra hoe ty olo ty raha vao menao tomobile io ary izy tsy manana tomobile mavita mampirafitsy tsy manana tomobile izy mavita miafina amin'ny vadiny mbola mavita mission accompli any ambadika any any mavita mission amina fiarahana amina vehivavy maika fa ianao no mena tomobile dozo ny tompo tsy mahasoa azy atonga azy very any amin'ny elo fa azo mena tomobile na pastera ary ianao na mpiandraikitsy ianao na mpanao délivrance ianao na mpiandry na dekone misy fotoana manko ianao gaga maninona ary misy olona vao miditra mivavaka vao aingany tonga de mahazo valim-bavaka mahazo tomobile mahazo asa za efa 10 taona mahery mivavaka tsy omen'Andriamanitra tomobile hitan'Andriamanitra ny tomponao satria mety io tomobile io no amadika anao any akady amery ny fanahanao anary ny fanahanao any amin'ny elo tozy ny tompo azo mena tomobile izy aloha ihany izy bisikileta kely eny aloha ihany izy mandeha ditongotra eny io ary izy mandeha ditongotra mbola mavita mikotikotry vehivavy eny an-dalana maika fa raha ino mahazo fiarakodia anary azy any amin'ny mandrakizay zany anary azy any amin'ny elo zany noho zany azo ameny izy aloha izy an'izao ihany fa zao mahatsara ny toe-panahany zao mahatsara ny ara-panahany zao ny atongavany any an-danitra zay ngenina tonga an Jesosy ny teny raha mamaky tsika any bokyny Matthieu toko fa enina sa toko fa 5 voalaza ny tenin'ny Jesosy tsara ozy izy andiny toko fa 5 hoe eo amin'ny andiny fa 7 hoe fa ranomasonao akavanana ny manafitohana anao de isory ala aminao izy de ary ho afaka aminao fa mahasoa anao na de very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny elo ary raha ny tananao akavanana ny manafitohana anao de etapa ao izy ka ary ho afaka aminao fa mahasoa anao na de very ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no lasany amin'ny elo zany ny an'Andriamanitra amin'ny principe atao anaty baiboly raha io masonao akavanany io manafitohana anao mahatonga anao hijangajanga manafitohana anao amin'ny fijerena film manafitohana anao amin'ny fijerena zavatra vetaveta anaty telefona raha io masonao io manafitohana anao amin'ny zavatra jereny masonao dozy ny tompo esory masonao io tsara aminao miditra po maso makany an-danitra toy zay manana maso anankiroa nefa ho very any amin'ny elo ny an'Andriamanitra mandrakizay ihany ny mamaiky azy aleon'Andriamanitra mahitanao tsisy voamaso nefa makany an-danitra toy zay manana voamaso tsara tare nefa ho any amin'ny afobe ny an'Andriamanitra tsy problema voamaso ny an'Andriamanitra tsy resaka maso aleo mahitanao pomaso na jamba nefa ho any an-danitra ny an'Andriamanitra toy zay ianao salama tsara mijidijidina tsara manana maso ankiroa nefa feno fahavetavetana
ranomasonao kavananao iandriamanitra manafotoananareo jesosy esory izy raha io tsy idiranao any an-danitra esory raha io nidiranao any amelo esory ary raha ny tananao akavanana manafotoananao tapao ialananao ny tananao akavanana aleo ny mahita mihitsy anao tanana ilana bory tanana makany an-danitra toy zay manana tanana anakiroa nefa ho any amin'ny elo nen'andriamanitra mandrak'izay ihany ka andriamanitra mijery an'izany aleon'andriamanitra mahitanao anaty tranobongo raha o mahatsara ny ara-panahanao raha o mapety ny ara-panahanao raha o masoa anareo mivady sy ny fianakavidy ny tompo tsy mialaty reo fa aza omena vila fa reo raha vo mena vila miridana tena sovaly tapaky fe reo amy fahotana ka aleo reo mahato masoa azy ny tiako atongavana de zao tsy hoe mahafinaritra an'andriamanitra mampitoery atsika ao anaty fahantrana tsy hoe mahafinaritra an'andriamanitra mampitoery atsika ao anaty aretina sy fijaliana tsy mahafinaritra an'andriamanitra fa saingy zao kosany andriamanitra melohany anomezana zavatra ho atsika anomezany valim-bavaka ao atsika de jereny aloha ny ao anatin'ny fotsika ao valim-bavaka ve mamaky atsika sa fiainana mandrak'izay valim-bavaka ve mamaky anao sa mandrak'izay inona le tedavinao fiainana mandrak'izay sa le zavatra k mandalondalo eto fa rehefa hitan'andriamanitra ao anatin'ny toeponao tsy ndriko tsara mahazaka valim-bavaka tsara ianao averiko mahazaka valim-bavaka tsara ianao averiko farany hitan'ny tompo ao anatinao fa zakanao tsara ny valim-bavaka zakanao ny vola zakanao ny diplôma zakanao ny arena zakanao ny fahasalamana dozo ny tompo meo azy ny miliara fa io miliara io no idirany any an-danitra fa meo azy io io na omenao 2 miliara io na omenao 100 miliara io tsy mivadika amiko zany hoy andriamanitra meo azy ny 100 miliara meo azy ny 1000 miliara zany men'andriamanitra tompoko ny fijeriny mifamatotra amy mandrak'izay raha io tomobile io no avonjy ny ara-panahanao raha io asana directeur io no avonjy ny ara-panahanao omen'andriamanitra anao ny asana directeur omen'andriamanitra anao tsotra fotsiny zany ho ampidirin'andriamanitra tsotra maministra ianao raha io nidiranao any an-danitra tsy ndreko tsara raha io nidiranao any an-danitra de omen'andriamanitra anao valim-bavaka raha vady no ilainao ka mitady vady ianao omen'andriamanitra anao zany raha io nifampitatana anao any an-danitra zany angery havana ny hoe hitatsika misy atsika efa mpivavaka vita batisa efa nandray an' jesosy tompo sy mpamonjy ny tena atsika nefa ozytsika pastera eto any an-dafy eto mambavaka mba ho any an-dafy eto mambavaka pastera tsofranao mba ho tonga any an-dafy anao inona any an-dafy aloha ianao anao inona any zay ny fanontaniana voalohany mipetraka am' jesosy anao inona any an-dafy ianao fa raha tsy mifamatotra amy fiainana mandrak'izay raha tsy mifamatotra amy famonjena ny andehananao any an-dafy tsy alefan'andriamanitra any ianao satria fantatr'andriamanitra fa raha ho lasany ianao hovadika an'ity kristy ianao lasany tsy inao n'andriamanitra ianao lasany le ozy izy fotsiny ianao manao mainka anambady vazaha mainka azo diplôma fa ho any an-dafy mainka hitady asa mainka hikarama ho any Chine mainka hikarama any Frantsa raha lasy anabavy malahelo amlaza aminao bloqué n'andriamanitra daholo ny lalanao rehetra satria hitan'andriamanitra fa ny fakanesanao any Frantsa de varavarana anakiray hidiranao any amin'ny elo ny fakanesanao any Eropa de varavarana hidiranao any amin'ny afo be tsy alefa n'andriamanitra any ianao raha tena olombovonjy tsy alefa n'andriamanitra any ianao raha tsy mazava ny antondianao any raha tsy mazava ny antondianao ialanao eto Madagasikara ka ho any Frantsa fotsy ianao hoe za mpino be eto mirehitra tsara ny ara-panahako eto anao mafana fo tsara eto anao tena hitan'ny tompo fa tena manao asan'ny tompo eto anao mitoetra amin'ny fahamasinana eto anao mitondro teny eto anao mahery mivavaka eto anao mavita ny fahadikanina eto anao tena mafana de tampotampoka ianao andeha ho any an-dafy ny anan'andriamanitra mibaraingo hoe anao inona any ianao de ozy ianao za te hanambady vazaha tsy alefa n'andriamanitra an'izany ianao raha tena zanak'andriamanitra ho any an-danitra ianao ka eto anao mirehitra tsara eto anao olombovonjy tsara eto anao mafana fo fanomponan'ny tompo ka mieritreritra ianao andeha ho any an-dafy hanambady vazaha tsy alefany any ianao satria fatany fa anapotika ianao vazaha iarahanao any anapotika ny ara-panahanao anapotika ny mandrak'izay ianao anapotika ny hoavinao ary raha tena tian'andriamanitra ianao ka tena zanany ianao tsy ampanambadiny an'izany ianao tsy ampanambadin'andriamanitra n'ity Kristy zany ianao asa raha mazavy zany
raha ozy izy ianao hoe hitady volana eleko any ikaramana eleko any ngatsy mahavelona anao ny Andriamanitra eto Madagasikara fa ngany ny Frantsay any misy Andriamanitra fa ngany misy Andriamanitra fa ngatsy misy Andriamanitra eto Madagasikara raha vao fantatry Andriamanitra fa tsy amina objectif an'Andriamanitra amina tanjon'Andriamanitra amina buana fiainana mandrakizay resaka volo zany ry havana ny vazara makaty mitady vola ny vazara tonga aty amitsika mitady vola ny sinoa tonga eto mitady vola Sri Lanka tonga eto mitady vola ny indiana tonga eto mitady vola ny karana tonga eto mitady vola aty amitsika daholo ny vazara aty misy vola aty amitsika fa tsy tonga any ianao ary tsy alefan'Andriamanitra raha tena zanany a ozy ianao ko maninona raha ny jentilisa lasa ny olona tsy mivavaka lasa ny gizy zaniko ny any tsy ndriko tsara ty fampianarako ty miresaka amin'ny zanak'Andriamanitra eto miresaka amin'ny tena mpino miresaka amin'ny tena mpanompon'Andriamanitra miresaka amin'ireo karazan'olona izay efa nandray an Jesosy vita batisa zany ny olona resahako eto ny enao matoy ianao natsony tompo tian'Andriamanitra efa matotra amin'ny mandrakizay ianao zay fa tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao miteraka tsy zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao manana diplôma bac plus 15 ananao daholo ny licence maîtrise doctorat master en to inona ananao daholo free tsy zany ny an'Andriamanitra zava-dehibe fa i diplôme anao io ve zany ny an'Andriamanitra mifamatotra amin'ny mandrakizay ve izy io raha omen'Andriamanitra misy amitsika mako tsy ratsy akory manana diplôme ilaina manana diplôme ilaina nananao daholo manomboka amin'ny bac miakatra fa raha fantatr'Andriamanitra fa hitondranao any amin'ny fahaverezana ny bac anao hitondranao any amin'ny fahaverezana ny diplôme anao dia tsy omen'Andriamanitra anao tsara ny asana mpitsara tsara ny asana mpitsara tsara ny asana gendarme tsara ny asana polisy ary misy vola ao fa saingy ripiny malala isany zanak'Andriamanitra ho any an-danitra na tsara raha ny asana mpitsara na tsara raha ny asana gendarme sy polisy tsy ampidirin'Andriamanitra ao ianao raha hitany fa anary anao any amin'ny elo ny io asy io tsy ampidirina tena zanak'Andriamanitra tsy ampidirin'Andriamanitra ao ianao na miinsiste mitsofoka ao foana renao ho ataonao daholo ny kolikoly hitsofoka hoe hitady olona ambony hitady général hitady any anina apiditra anao a hitady ministre apiditra tsy hitafiditra ao ianao tsy hitafiditra ao ianao raha tena zanak'Andriamanitra ka fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa anao io asy io raha fantatr'Andriamanitra fa fakapanao anao io ka hitondranao any amin'ny afo be tsy ampidirinao ianao na miinsiste azy na miinsiste ary ianao tsy ampidirin'Andriamanitra izany ny mahatonga atsika indraindray misy zavatra insistitiavanao misy vazaha ozy ianao tena ambady vazaha ro vina eny tanteraka hita mambavaka pasteur fa indraindray izy miovaova hevitra ile vazaha indraindray izy tia anandra indray tsy tia anandra indray raikitra indraindray tsy raikitra tena marina raha nabavy tsy problème an'io vazaha io fa problème an'Andriamanitra problème an'Andriamanitra satria Andriamanitra mijery hoe raha anambady an'io vazaha io ianao aiza ny ara-pananao raha anambady an'io vazaha io aiza ny afaran'ny ara-pananao ifampitatana anao any amin'ny elo ve io vazaha io ho any amin'ny afo be ifampitatana anao any sa ifampitatana anao any an-danitra mila mahafantatra an'izany ianao ry havana fa ianao tsy nateraka andehandeha ho azy zany ny zanak'Andriamanitra tsy nateraka andehandeha ho azy zany hoy ateto tamin'ny farany io ny zanak'Andriamanitra nateraka ho amina objectif an'Andriamanitra ho amin'ny tanjon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra nateraka ho amin'ny but an'Andriamanitra ho amin'ny tanjon'Andriamanitra fa tsy nateratera-poana zany tsika zanak'Andriamanitra tsy ny antom-pisitsika dia anao ny sitrapon'Andriamanitra ary mifamatotra amin'ny mandrakizay ka na tianao ary misy asa tsara be tianao tiako io asa etsy mampidibola zao sosozao ny karama ao fa raha hitatr'Andriamanitra fa fakapanahy ary mety alatsaka anao anatina fakapanahy dia izo ny tompo sakanako satria n'Andriamanitra tsy mivola amin'ny problème tsy karama amin'ny problème tsy asa amin'ny problème fa ianao ho any an-danitra ianao sa tsy ho any ianao voavonjy sa tsy voavonjy zay ny an'Andriamanitra amin'ny problème io zavatra ataonao hitarika anao any an-danitra sa hitarika anao aiza halleloia mino fa voarainao zany fampianarana zany Andriamanitra raha vao miresaka tompoko dia miresaka mandrakizay raha ny masinao havanana ny manafotoananao esoro izy Andriamanitra fa aleo mahitanao po maso makany an-danitra zay manana maso roa nefa overany amin'ny elo raha ny tananao akavanana ny manafotoananao tapao hiala aminao ny tananao akavanana aleo mahitanao bory tanana nefa tonga any an-danitra
toy zay manana tanana roa nefa ho any amin'ny elo ny n'Andriamanitra ny objectifany aminao dia mandrakizay noho izany ny objectif anao sy ny vision anao ny vision anao ny tanjonao tokony mifamatotra mandrakizay raha teny teo tain'Andriamanitra anao raha vao tsy mifamatotra mandrakizay ny tanjonao dia efa tavela ianao rehefa mivavaka aza manantena andray valim-bavaka goavana ampoka be zany nefa tsy misy fifamatorana amin'ny mandrakizay ny n'Andriamanitra mandrakizay toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay tsy mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay inona moa soa azony olona na ho azony ary zao tontolo zao nefa ho very ny ainina ny fanahany ho avery mandrakizay ny n'Andriamanitra ny zany ny azy ny prinsipany inona ny soa azony olona na ho azony ary zao rehetra zao ho azonao ny tomobile firy 4x4 firy anana jet privé anana hélicoptère villa 5 am'izao teraka Tananarivo villa anao manana vola amina milliard ianao any amin'ny banky nefa ianao any amin'ny elo inona ozy izy Jesosy mitombotsoanao inona ny soa azony olona na ho azony ary zao rehetra zao nefa ianao any amin'ny elo ny n'Andriamanitra ry havana ny tanjony ny an Jesosy ny tanjony dia anome atsika marimarina ny atao hoe fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay ry havana malala ho mitompo tsapanao ve fa mifamatotra amin'ny mandrakizay ny fiainanao tokony mametra-panontaniana isan'andro anao na analabaka ary ianao tompo za manalabaka ty ve mifamatotra amin'ny fiainana mandrakizay sa inona ny ao an-tsaiko raha analabaka raha afaka baka indray manko tsika mieritreritra zany raha vao afaka baka eto dia ho any Canada anao inona any ianao mba efa nieritreritra ny ara-panahinao ve ianao ho any Canada na ho any Allemagne efa nieritreritra ny ara-panahinao ve ianao hoe manahoana ny ara-panahiko raha tonga any sady le vola ihany mamaky anao sa fianarana ihany mamaky anao sady ozy izy anao za mila manam-pahaizana be mba ho tafitaka raha vao hita n'Andriamanitra aminao fa ianao tsy mety mifamatotra mandrakizay tsy alefa n'Andriamanitra any ianao zany ny atsika indraindray ny zavatra totika hianatra mafia hifonso samafia amin'ny fianarana ianao mifonso samafia amin'ny fianarana io mba ao an-tsainao ve mandrakizay ny fiainana mandrakizay sady ozy ianao hifonso samafia mba azo diplôma fotsiny eto tanàna hianatra re dia hianatra re dia hianatra ndre dia hianatra re manana ny diplôma zao dia hitady asa re dia anatitra CV ary dia ho lasa zao ny toerana misy a dia anangana orinasa oatra zao aiza ho aiza miplasy amin'ny mandrakizay fa raha vao tsy mametraka za fanontaniana zany isan'andro ianao débloqué ianao raha mieritreritra andray valim-bava raha Andriamanitra zany nieritreretinao malivavaka anao débloqué ianao raha vao tsy mifamatotra amin'ny mandrakizay raha vao tsy mifamatotra amin'ny ara-panahinao ka mametra-panontaniana anao hoe aiza ho aiza miplasy ny ara-panahiko amin'izany raha anambady ianao afaka manambady fa mba efa nametraka fanontaniana ve ianao hoe aiza ho aiza miplasy n'Andriamanitra raha anambady iza ny olona afaka ifampitatana amiko iza ny tokony ho alaiko vady iza ny tokony hiaraka amiko any amin'ny fiainana mandrakizay fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao dia bloqué n'Andriamanitra amin'ny mariage anao raha toka olona tsy hifampitatana anao any an-danitra tsy hifampitatana anao any amin'ny fiainana mandrakizay olona miaraka aminao bloqué n'Andriamanitra amin'ny mariage anao ary aza mitomany teba impiry nefa saka tao mariage fa tsy tanteraka impiry nefa natao vodiondry fa tsy tanteraka sy lehilahy miaraka amiko raha fa daholo ny tena marina tian'Andriamanitra ho any an-danitra ianao dia bloqué n'Andriamanitra amin'ny mariage anao satria milela saky akavady anao io hitondranao any amin'ny rongondry hitondranao any amin'ny labery amono anao hidariko anao anakana anao ny fivavahana anapodika anao niara-panahinao toy izy Andriamanitra bloquéko amin'ny mariage anao mila takatsika zany mila haitsika zany zay natonga ny Paoly indray andro ny tena asiko mafy ny tenako mba ho mangana ka ho andevoziko ndra hoe efa nitory tamin'ny hafa ozy izy fa ny tenako laviny nisy fotoana ary Paoly ny tena zay mihitsy Paoly hoe nasian'Andriamanitra nasiana tsilo ozy izy teo amin'ny tenako ary efa intelo nangataka tamin'Andriamanitra nalana an'izany tsilo zany nefa hoy Andriamanitra hoe ampoanao ny fahasoavako fa nyheriko dia tanterana fahalemenao Paoly nisy aretina ary nampalahelo amin'ny Paoly tsy haiko moa zany le hoe aretina inona izy io na aretina inona vao tsilo ozy ny filazany azy tsilo fa nivavaka tamin'Andriamanitra Paoly hoe esory io tsilo esory io aretina fa tsy afaka mihitsy Paoly apôstôly ny tena ozy izy nangataka tamin'Andriamanitra esory efa tsy afaka satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana amin'ny Paoly hoe raha vao miala aminao i tsilo dia mety anadino ahy ianao Jehova noho izany avelako eo le tsilo fa ampoanao ny fahasoavako
misy fotoana ngeriavana misy tsilo tianao alana eo amin'ny fiainanao e misy zavatra tena tsy tianao mihitsy tiana ongotany ozy anao rovina ary tiano afaka amiko ahoana ny fomba nalako an'ity te hiala amin'ity fa ozy Andriamanitra tsy miala amin'io ianao satria io ny mahasoanao atongavanao any an-danitra io adinao io misy ady tsy ho afaka aminao mihitsy satria io ny mahasoanao fa saingy zao ho afaka ihany io adinao io raha toka miova ny toeponao ohatra ady arabola resahako ady arabola tsy hoe fafinaretana ho an'Andriamanitra mahitanao mahantra tsy hoe fafinaretana ho an'Andriamanitra mahitanao miady mafy fa aleon'Andriamanitra mahitanao miady mafy ka tsy manam-bola nefa ho tonga any an-danitra toy izay men'Andriamanitra anao miliara kanefa hitan'ny tompony toeponao fa tsy mahazaka miliara zay no mahatonga ana miteny aminao raha hitan'Andriamanitra ny toeponao fa mahazaka valimbavaka omeny anao zay zavatra tadavinao fa raha hitan'Andriamanitra anao tsy mahazaka aleon'Andriamanitra mahitanao mangiry firy nefa ho any an-danitra mahitanao miady mafy nefa ho any an-danitra toy zay mahitanao mitobaka eo valimbavaka nefa avy eo miverin-dalana noho izany mila mamantatra ianao ny zavatra tokony ataontsika zany raha faranako ny toriteny ty zao mila mahazaka valimbavaka ianao ary nidika le mahazaka valimbavaka de hoe zay rehetra mombanao ny fiainanao rehetra zay domaine mahakasika ny fiainanao de mifamatotra mandrak'izay miteraka ianao de tsy hoe miteraka ianao atakalinao an'Andriamanitra ny zanakao de lasa Andriamanitra kely de ny sitrapon'Andriamanitra tsy vitanao tsoa fa ny sitrapon'ny zanakao no ataonao za de miteny sao de hovonon'Andriamanitra tam'ireo zanakao reo sao de ho alan'Andriamanitra tam'ireo zanakao ataonao Andriamanitra kely reo tandrema am'zany na nahazo zanaka ary anao lanjalanjao ny fitiavanao azy mba tsy haka amin'ny plasin'Andriamanitra tsy haka amin'ny plasin'Andriamanitra ny fitiavanao zanakao lanjalanjao ny fitiavanao azy fa sao de fitiavanao ny zanakao ny anary anao any amin'ny elo mila fatatsika zany ninona valimbavaka rehefa zakanao io omen'Andriamanitra anao fa Andriamanitra mijery raha omenanao ve ny toerana madirecteur mbola anompony tompo ianao sa lasa mihena ny ara-pananao atramina directeur anao de lasa mihamangatsitsika sararabivavaka de ozy ny tompo esory ao amin'ny toerana io esory ao amin'ny toerana io fanary azy amin'ny elo avy alao ihany izy amafalalana ery zany mila takatsika daholo zany riavana malala itsika de nampifamatoran'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay vitan'Andriamanitra ny mampisy aretina anao ary io aretina io no afaty anao raha io no hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay toy zay ahitanao ho salama ka iliba amin'ny fijangajangana iliba amin'ny adalana iliba amin'ny fafinaretana de ozy ny tompo asio aretina izy fa le aretina ihany ny mahatsara ny ara-panahany io aretina ihany ny mahatonga an'io mafanafoa amin'ny fanomponan'ny tompo aretina ihany ny mahatonga an'io mandroso amin'ny fanomponan'ny tompo mba ho any an-danitra noho izany aza vela hiala aretina mandra-pahafatana izy aza vela hiala aretina mandra-pahafatana izy zany ny mahatonga ny mpino sasany tsy hoe marary ianao de tsy ho any an-danitra ianao raha marary fa saingy fantatr'Andriamanitra io mahasoanao io tsilo mahasoanao noho zany ry havana miova toe-po ianao raha te ho tahin'ny tompo averiko miova toe-po ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay zay rehetra ataonao ny diplomanao ampifamatory amin'ny mandrakizay ny asanao ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainam-pitiavanao somary azy ampifamatory amin'ny mandrakizay ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay ny jeunesse-nao ny fatanoranao ampifamatory amin'ny mandrakizay ny fandehananao any an-dafy ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay ny volanao ampifamatory amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay zay rehetra ataonao ampifamatory amin'ny mandrakizay ny zanakao ampifamatory amin'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay zay rehetrarehetra ho avinao ny diplomanao ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay de omen'Andriamanitra anao zany ninonninony omen'Andriamanitra anao zany nisy lehilahy anakiray vehivavy anakiray zay iana ny anarany tsy niteraka iana fa izy nanana rafivaviny ndray niteraka de izao ny vavaka nataony iana indray andro raha omenao zazalahy tompo omenao zanakalahy de omeko anao io zanakalahy koa omeko anao io anompo anao
atolotro anao io tompo anompo anao niteraka ny Samoela hiana i Samoela mpaminany i Samoela mpisorona be voakely Samoela dia natolotry hianan'Andriamanitra natolo ny tany amin'ny Eli mpisorona hoe io ny zanako anao ny asan'Andriamanitra nampifamatorony tamin'Andriamanitra ilay zazalahy avy eo izy tateoriana niteraka zanaka be dabe teraka zanaka be dabe zany mahatonga na miteny amintsika ry havana ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay zay rehetrarehetra ataonao ny asanao ny tokantranonao reo zanakao reo ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay ny volanao ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay zay rehetra mombanao ampifamatory ny fotoananao ampifamatory ny fatangoranao ny fahalebiazanao ampifamatory amin'ny fiainana mandrakizay raha tianao ny mbola andray zavatra avy amin'ny tompo fa mbola veriko farany ary tsindriko tapamaranana tsy mamaky an'Andriamanitra ianao anana tomobile be dabe noho ny havanao tsy mamaky an'Andriamanitra ianao mpanakarena be mpanakarena anao dia ninona nefa mpanakarena ho vereny amin'ny elo tsy mamaky an'Andriamanitra ianao manana trano be tsero fa ny an'Andriamanitra mamaky anao ho any an-danitra ty olo ty satsoany ho any an-danitra ianao satsoany ka zay zavatra rehetrarehetra atongavana ho any no ataon'Andriamanitra eo aminao raha fananakarena no atongavana ho any dia omen'Andriamanitra anao ny arena raha fahasalamana ny atongavana ho any omen'Andriamanitra anao fahasalamana raha fahantrana no mahatongana ho any dia fahantrana no omen'Andriamanitra anao raha manana tanana anankiroa ny atongana ho any dia omen'Andriamanitra anao ny tanana roa fa raha ozy ny tompo ty ny bory tanana ny mety am'ty dia ho tapahan'Andriamanitra ny tananao sy ny voamasonao alan'Andriamanitra ny ray raha zay ny hitan'Andriamanitra mahatsara raha ianao manambady no hitan'Andriamanitra atongavanao dia omen'Andriamanitra anao zany raha ianao mananjanaka ny atongavanao dia omen'Andriamanitra anao fa raha ozy ny tompo ty raha vao mena zanaka ao dia mibilily io verindalana io azo mena zanaka izy ka raha io tsy fanananjanaka famombana io ny atongavanao any dia ataon'ny tompo momba mandra-pahafatinao ianao ary tsy miteraka raha zay ny toe-pohitany tompo noho izany raha tia azo valim-bavaka aingana dia aingana dia aingana dia atao vitan'ny tompo deny zao ao anatin'ny zavatra iainanao zao hoe tompo mifamatotra amin'ny mandrakizay aho na inona inona fiainako mantra mifamatotra amin'ny mandrakizay manakarena mifamatotra amin'ny mandrakizay zay zavatra ataoko rehetrarehetra salama mifamatotra aminao tompo marary mifamatotra aminao manambola mifamatotra aminao tsy manana diplôma mifamatotra aminao manambady mifamatotra aminao tsy manambady mifamatotra aminao dia ho hitanao fa rehefa hitan'ny tompo mifamatotra amin'ny foana ianao dia ny meilleur indrindra ny tsara indrindra zay no atolotry ny tompo eo amin'lohanao ny tsara indrindra no meny amen maheresitsika mianakavy mino fa zany fampianarana zany dia atonga anao iofa atonga anao ibanjina ny tompo atonga anao nandray lesona goavana atonga anao manomboka androany na fatandroana na fahazazana ifamatotra tsy andehandeha ho azy tsony ny fiainanao ifamatotra zato isanjato amin'ny mandrakizay anao manomboka eto ho tahin'Andriamanitra tsika tompo nda hivavaka tsika isaorany tompo misaotra indrindra dada malala koraha afaka nandraisany fampianarana zany izay nampianatra anay indray ianao tandroany hoe mila mifamatotra amin'ny mandrakizay ny fiainanay satria ny mamaky anao tsy ny anakarena tonga anay anakarena eto amin'izao tontolo zao fa hoy ny tenao inona sy ho azony olona na ho azony ary zao tontolo zao nefa ho very ny ainina ny fanany fa ny mamaky anao dia ny ananay an'ilay mandrakizay anananay andovanay ny fiainana mandrakizay noho zany tompo aoko takatreto mpino mpiara-mivavaka mpanompon'Andriamanitra reto hoe tokony hifamatotra aminao marakariva izay tokony tsy andehandeha ho azy zany ny fiainanay tokony mifamatotra aminao ny zavatra rehetrarehetra ataonay tianay ianao dada malalako taio zany teninao zany taio reto mpanomponao reto vangio ny fonay sy ny fanahinay vangio ny sainay ary ataovy mahatsapa fahasoavana zay miaraka aminao tehirizo amin'ny fahasoavana zay tompo ary aza vela hiala aminao aza vela hisy antony ampialanay aminao na hisaraka aminao hoy ny tenin'ny Paoly hoe inona no asaraka anay amin'ny Kristy fahoriana va fanenjehana va fitanjahana va fahafatesana va tsisy asaraka anay amin'ny Kristy tsisy asaraka anay satria izay dia olona ho any an-danitra engany zany toroteny zany tompo tena tsy andalondalo amin'ny fiainanay fa iraiko tsaoponay ary tonga ny voatahiry amin'ny fahasoavanao misaotra indrindra tompo amen zay ny toroteny sy ny ten'Andriamanitra fampianarana raisitsika androany
ho manaraka indray fampisara etitsika veloma toka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fanteny izy mba asitra